Salama tompoko, ny andro farany sy ny fiavian'i Jesosy fizarana fa 7 zao tsika androany a. Ndao aho tohizantsika vetrany ny filazalazana mahakasika ny amin'ny mariky ny bibidia izay nambara tamintsika tamin'ny herin'ny teto iniana fa izay ho resantsika manokana amin'ny tian'io ity dia ny amin'ny fametrahana an'ilay marika eo amin'ny tanantsika kavanana sy eo amin'ny andrintsika. Fa maninona aza no eo amin'ny tanana kavanana sy eo amin'ny andrina ihany no ametrahana an'ilay marika ny bibidia fa maninona tsy any amin'ny tongotra na any amin'ny kibo na any amin'ny ranjo sy ny fea. Andeha ny ovakentsika aloha izay tena Andriamanitra manambara an'izay fomba ametahana ny marika izay. Apokalipsy 3:12 hatramin'ny 7 tahaka an'izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny olona afaka na ny andevo dia hampandraisa marika avokoa eo amin'ny tanany havanana na eo amin'ny andrina. Mba tsy hisy azo hividina hivarotra fa tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na ny isa milaza ny anarany. Maninona ary natao eo amin'ny tanana kavanana le izy na koa eo amin'ny andrina fa maninona tsy atao any amin'ny tongotra na any amin'ny kibo na any amin'ny fesiny ranjo. Mamaly atsika vetrany ny atao amin'ny Deutéronome toko 4:9 hatramin'ny 9 tahaka an'izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ho amponao izao didy omeko anao an'io izao ary ampianaro tsara ny zanakao izany ka resao amin'ny mandrakariva na mipetraka ao an-tranonao ianao na mandeha eny an-dalana na mandrina amin'ny fo ary fezo famantarana eo amin'ny tananao ireny ary aoka ho fey fampiatsiarovana eo ambony handrinao. Izay fotsiny ihany ilay dikany. Aoka ozy izy ho amponao zao didy omeko anao an'io izao ampianaro tsara ny zanakao resao amin'ny mandrakariva na mipetraka ao an-tranonao ianao na mandeha eny an-dalana na mandry na mifo ary fezo famantarana eo amin'ny tananao ireny ary aoka ho fampatsiarovana eo ambony andro. Andriamanitra manome an'izany baiko izany tamin'ny fotoan'andro nanomezany baiko an'ny zanak'Israely ny amin'izay tokony asiana fampatsiarovana ety amin'ny tanana sy ny amin'ny andrina ka na matory na makaiza ny toerana misy anazy dia ho tsarova mandrakariva izay didy nomen'Andriamanitra zay. Tahaka an'izay ihany koa ny amin'ny andron'ny bibidia. Efa tonga izay fotoana fanomezana ny marika izay apetraka any amin'ny tanana na eny amin'ny andrina. Ny tanana amintsika olombelona dia midika avetrany fiasana. Rehefa miresaka hoe tanana izay tsika dia fitaovana anankiray izay ngeza be amintsika olombelona ahafahantsika miasa, manoratra, misakafo, mamafa fitaratra, maninona ihany koa mikapakapa vato na koa hoe manapaka hazo. Ny tanana amintsika dia mariky ny fiasana, ny loha mariky ny fieritreretana sy ny fisainana ary arak'izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto izay ihany mba ho fampatsiarovana ozy izy eo ambonin'ny andronao ary koa fehezina ho famantarana eo amin'ny tananao. Zany hoe na miasa na matory naiza toerana misy antsika dia seleta miteraka ao anatin'izay fanekena ny mariky ny bibidia izay tsika rehefa mandray azy eo amin'ny tanana na eo amin'ny andrina ka tsika na miasa na tsika matory naiza toerana misy antsika ka ity ilay nambara tamintsika ny amin'ny hoe tsy vitany marika ity ivelany fotsiny lay izy izay ahafahana mividina mivarotra fa indrindra ihany koa fa marika ara-panahy ka taratra izay marika ity ivelany sy ny marika ara-panahy izay indrindra no ametrahana anazy ety amin'ny tanana sy ety amin'ny andrina ity ka na miasa na ny fisainantsika sy ny fieritreretantsika dia anome voninahitra feno ny bibidia. Izay fa nambara tamintsika teto ihany amin'ny hoe amin'ny fotoan'androny iaviany izany fanjakan'ny bibidia izany dia izay zavatra tena hoe zany ho atao ety ambony tany ety dia ametraka tanteraka ny maha-olombelona ny olombelona. Isika no ariana tetya, isika tsy mila n'Andriamanitra, isika no mahavany olana ety fa tsy mila n'Andriamanitra zany ary dia hiezaka ny anatratra ny fahendren'Andriamanitra ny olombelona amin'izany fotoana ozy isika araka izay nataony ny olombelona ihany tamin'ny tantarany fananganana ny tilikambon'ny Babela dia tahak'izay ihany koa ny zavatra misy ary izay indrindra no hevitry ny fametrahana ny marika ety amin'ny tanana na eny amin'ny andrina naiza toerana misy ny olona izay manana an'izay marika izay dia ho fampatsiarovana anazy hatrany amin'izay zavatra ataony fa izy io any dia efa mpanompo ny devonina mpanompo ny bibidia saingy tsy fantany zany fa izay zavatra ataony kosa no manambara sy manamarina azy.
Nde ho faranantsika amin'izay aloha mba ahafahantsika mahatakatra tsara izay sitrapon'Andriamanitra mahakasika ny amin'ity resaky ny mariky ny bibidia. Alevantsika tsikelikely mihitsy izy amin'izay tsy sarotry be tsika rehefa mandray an'ilay fampianarana ho resantsika herin'indray ny amin'ny hoe vokatry ny fandraisana ny marika ho an'ireo olona izay tsy mety mandray marika, tahaka ny ahoana ny zavatra mety hianjady aminy sy ny ina zany ny mari-pakasitrahana ho azo ny orinan'izany rehetrarehetra zany. Metraka ny veloma mandram-pianao mandram-patafa ho amintsika amin'ny vidéo manaraka indraisan'ny miaro tahin'Andriamanitra veloma tompoko.